Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ireo mpianatra ho zandarma herin'ny 50 rehefa avy nanaraka fiofanana teo anivon'ny sekoly mampiofana ho zandary tao Ambositra. Asa goavana noho izany no miandry azy ireo, indrindra fa eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana izay manjaka amin'izao fotoana izao. Totosandroany Zomany famoahana ireo zandary niofana tamin'ny sekoly ambony zandarmaria Pirenena tany Moramanga. Niisa 450 mianadahy izy ireo no nanatanteraka ity fiofanana ity ka ireo zandary aperinasa manamboninahitra sy manamboninahitra lefitra ary zandary avokoa ireo nanaraka izany. Tao ireo niofana ho lehiben'ny Vondrotopoparitra, lehiben'ny Sapapikaroana Eloka Bevava, hitantana ny Kapj ary fampiofanana manokana amily fiara sady mahay ny momban'ny mekanika. Ny fiofanana zany dia samy manana ny azy io. Misy eo anatin'ny telefonina dia vita arakaraka, misy enimpolana, misy eritaona latsaka kely arakaraka le atao hoe zavatra ampianarina zany satria raha isanao mécanicien zao tsy vitana fotoana vetivety tsy maintsy lavalava. Nandritra ny fandraisan'ny Général Paza Didier Girard, sekretera mpanjakana miedidin'ny zandarmaria eo anivon'ny ministeran'ny fiarovana. Nandritra ny fandraisan'ny fitenenana kosa dia nanamafy ny tenany fa tsy toerana fialokalofan'ny olondratsy ny zandarmaria Pirenena ary manainga ny rehetra amin'ny fanarahana ny fitsipika. Tamin'ity lanonana androanty ihany koa no nandraisan'ny kolonely Ramastera Niengo Zafinirina, komandin'ny sekoly ambony zandarmaria Pirenena any Moramanga vaovao, ny andraikiny sy ny lanonana ara-miaramila amin'ny fitantanana ny sekoly. Ity kolonely ity izay nandimby toerana ny jeneraly Soavelo Bruno izay andeha hisotro ronono.